sy ankanavaka ho an'ny fikambanana ara-pivavahana. Akombovao mpiangonana, akombovao mpiangonana. Raha ianao isaky ny alahady amin'ny fitoro ariva eto amin'ny Amity TV. Fotoan-dehibe no tanterahan'ny fiangonana naoriny Jesosy Kristy etsy Volisarika Ambandi. Nisy ny fotoam-pivavahana fitondrana ambavaka, ny famoahana ireo mpitandrina teo anivon'ny fiangonana, rehefa avy nanaraka ny fiofanana sy ny fampianarana. Nisy ny toriteny fampianarana sy fampiorenana ireo kristianina, ary teo ihany koa ireo olona izay nasaina tao anatin'izao famoahana mpitandrina izao. No hafanaina sy noravahana tamin'ny hira fiderana mafana sy hira mpifaliana ity fotoana miavaka izay no tanterahina teto amin'ny fiangonana naoriny Jesosy Kristy eto Volisarika Ambandi ity, tao anatin'izay famoahana mpitandrina izay hatrany. Ny tena tanjona voalohany ho an'ny fiangonana naoriny Jesosy Kristy ity moa dia ny mba hitory ny filazantsara marina tsy misy kilema, araka nambary ny pasteur Rakotovao Jean Pascal hatrany. Anisany mampiavaka ny fiangonana dia manao voalohany ny asa fitorina filazantsara marina sy feno mba tonga ny olona rehetra eto amin'ny firenena ho isan'ny olona afaka miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany dia izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andimy fahavalo amby telopolo izay milaza manao hoe mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Kristy mba azo famelana ny helokareo, ary nareo andre ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ka ny tena ny vaindondra raha na ny lara-pahamehana dia ny fitoriana filazantsara marina io ahatonga ny olona rehetra eto amin'ny firenena na eny fa eran'izao tontolo izao aza mba ho isan'ny olona mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tao anatin'izao famoahana mpitandrina izao ihany koa no nampahafantarana ireo izay nanolo-tena sy nirotsaka ho mpianatra ho mpitandrina andiany manaraka izay hiditra avy hatrany eo misehitry ny fiofanana sy fianarana ny Baiboly, ka nanolorana azy ireo ny faneva.